tany Yaoundé moa no natao zany réunion du comité des ministres de la SECNA izany betsaka ny lahadidy atao amin'ny zany fionana zany satria io no fahefana tsy hoe faratampo fa fahefana ambony eo anivon'ny ASECNA amin'ny fandraisana zay décision tokony ho raisina zany mikasika ny fampandehanana raha amin'ny ASECNA. Betsaka ny lahadidy atao fa ny lahadidy efatra no tiako singadina sy asiana tsitsibe eto. Ny voalohany aloha dia mikasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny ASECNA. Ahoana ny lanjany zany fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ASECNA izany. Fantatsika zany ASECNA zany dia misy firenena 80 no mivondrona ao anatiny ary ireo firenen'ireo dia firenena miteny frantsay daholo, Afrique francophone zany. Misy ny avy any amin'ny Afrique occidentale, misy ny Afrique centrale, misy ny Afrique orientale ary tsika aty amin'ny ranomasimbe indiana zany zay misy any Comore sy Madagasikara. I Madagasikara no foibe ny fitantanana amin'le faritra anabakabaka na le firy zany aty amin'ny Océan Indien aty zay andraketan'ny ASECNA. Inona moa le firy io Flight Information Region, zay le firy. Ao anatin'ny ASECNA dia le firy zay tantanan'ny Madagasikara ASECNA Madagasikara io no lehibe indrindra. Zay zany zavatra anankiray zay miantoka ny sécurité ny fambovoizana anabakabaka zany, miantoka ihany koa ny fifamoivoizan'ny vaovao amin'izay mety zavatra mitranga eo anivon'ny abakabaka ao anatin'izay le firy zay. Io le firy io dia faritra anabakabaka Madagasikara, faritra anabakabaka Comore mipaka amin'ny atrano Djibouti any. Ngeza ve le firy zay tantanan'ny ASECNA Madagasikara io. Akoatran'izay noho ny alehibean'izay le firy zay dia misy zany ny fandaharan'asa zay natao nijerevana tany natao revue tany amin'ireo le fandaharan'asa rehetrarehetra zay vatsian'ny ASECNA vola ahafahan'ny Madagasikara zay misy ny foiben'ny représentation régionale ny ASECNA ahafahana mipatana an'izany firy zany amina tapitrisany vola CFA no vatsian'ny ASECNA amin'izao fotoan'izao vola. Ohatra amin'izany ny fametrahana radara anankiray ngeza be eo Ivato. Akoatran'izany radara zany dia misy ny fanalebiazana ny fiobe fitantanana an'izany firy zany eo Ivato. Ny fametrahana équipement na équipement ao anatin'izany fiobe fitantanana zany na ihany koa ny mikasika ny plateforme aéroportuaire. Ohatra zao itsika eto Madagasikara dia misy seranam-piaramanidina maromaro zay tantanin'ny ASECNA raha ny lafiny mikasika ny équipement nresahana sy ny fifamoivoizana anabakabaka zay. Antananarivo, Majunga, Amatava, zay ny amin'ny ASECNA zay. Ao amin'izay taredraray misy équipement be dia be eo, ohatra resaka amin'izany ny resaka mikasika ny incendie. Ao anatin'izany ny fisian'ny équipement de balisage nocturne. Eo koa ireo le équipement zay manampy amin'ny ahafahan'ireo le pilote mitondra fiaramanidina na mipetraka na miaingy. Hozaraina aminareo izany fa mahatratrany amin'ny pejy efatra misy no isan'izany intervention amin'ny ASECNA zany raha mikasika ny équipement sy ahafahan'ny Madagasikara zany tena mitantana tsara an'izany firy zay andraketan'ny Madagasikara zany amin'ny anaran'ny ASECNA. Faharoa arakaraka an'izay dia tany koa zany no nandiniana ny pitsopitsony rehetra mikasika ny fangalana tale général vaovao ka tapitra ny fepotona n'le tale général miasa amin'izao fotoan'izao.
ary dia isy fionana zay extraordinaire atao any Malia amin'ny volana novembre any endrenany zany tany général zany ary efa misokatra amin'izao fotoana izao ny appel la candidature ho an'ny izay mikasa ny hifaninana andray an'izany toerana tany général miasaiky madame fa vita ny fe-potoana iasany le tany général amin'izao fotoana izao. Zay ny faharoa. Ny fahatelo dia io fotoana tao amin'ny février miasaikina io koa nararotiny Madagasikara zany sy ny république centrafricaine na ministre centrafricaine mikasika ny transport nanaovana communication verbale mikasika an'ilay projet zay nirahany technicienne avy aty Madagasikara sy ny technicienne avy any amin'ny république centrafricaine nanolotra ny aminy hoe ahoana ny tokony atao eo amin'ny fitantanana ny lafiny famovoizana navakavaka aty Afrique francophone manoloana ny zavatra nisy hita amin'izao fotoana izao. Inona ny zavatra misy hita amin'izao fotoana izao? Ny zavatra misy dia hoe ny trafic aérien aty Afrika dia isy fivoarany ngeza dia ngeza atoato. Raha amin'izao fotoana izao zany trafic aérien aty Afrika izany dia 300 ny trafic eo amin'izao tontolo izao fotsiny. 300 eo amin'ny 60 millions eo isan'ny passager mivezivezy aty Afrika. Raha ny étude nataon'ny OACI dia hoe amin'ny 2029 dia mety hiakatra avo telo eny zany trafic aérien aty Afrika izany. Ny zava-misy nefa ny tsena zany hiakatra fa ny zava-misy dia mitranga ohatran'izao. Voalohany indrindra aloha misy eo amin'ny 200 eo compagnie aérienne aty Afrika nefa le 200 compagnie aérienne ireo dia samy mandalo fotoan-tsarotra daholo. Ary niraisinao exemple Madagasikara tao anivon'le fiaraha-midinika tany satria Madagasikara sy Mauritanie irery zao no firenena afrikana afaka nivoaka tamin'le blacklist nataon'ny firenena européenne. Ireo le roanjato ireo zany dia manana problema daholo, tsy maharaka an'le norme internationale. Fa ankoatran'izay dia ny zava-misy koa dia efa nanaiky ny firenena afrikana tany Moscou 1999 fa ho sokafana ny lanitra aty Afrika, le open sky zany. Nefa ny eo anivon'ny resaka infrastructure aéroportuaire ny aérodrome, raha misy 20 ny aérodrome aty Afrika zay classé ao anatin'ny classement mondial zany amin'ny nombre de passagers, amin'ny nombre de vol, dia ao anatin'ireo 20 ireo tsy misy na iray azy avy amin'ny firenena afrikana miteniteny français. Araka entineny teo ny tsena hoa mitombo. Itsika eto Madagasikara zao dia mitetika ny hoe ray tapitrisan'ny touriste tao endrasantsika amin'ny taona 2024 mitaky zany infrastructure aéroportuaire. Ny ary Madagasikara zao dia efa ao anatin'le plan de redressement. Ny aviation civile eto Madagasikara dia efa hitanareo tsara niezaka natao amin'izany aviation civile eto Madagasikara zany mba ahafahany mitsena an'izay le fivoaran'ny trafic aty Madagasikara zay. Ary izany ezaka ataony miasaikina izany amin'le famatsiana arabola amin'ireo le zavatra tahina amin'ny fitantanana an'le firy aty amin'ny Océan Indien io dia samy mandeha daholo zany ahafahantsika mitsena an'izay le hoe ahatratratra any amin'ilay tapitrisa ny fivezivezeny ny mpizahatany aty Madagasikara. Zay ny antony nanaovana zany
an'le projet nirahana tamin'ny république centrafricaine ary ao anatin'izay le projet zay zay nantsona hoe IO2A zay ny antsona n'le projet dio projet io a dia mikatsaka ny fametrahana tetika sipaika vaovao andaminana an'izany fivezivezen'ny olona aty Afrique francophone zany na eo amin'ireo le compagnie aérienne zany na ho an'ny famatsim-bola ampakarana ny tahan'ny sécurité sy ny sûreté amin'ny aéroport aty Afrique francophone na koa mikasika ny fitantanana amin'ireo le pilote ny fitantanana ny maintenance ny centre de maintenance ity le projet IO2A ity zany dia hitsena an'izany ary naharesy lahatra amin'ireo le ministre zay ao anivon'ny asekina zany projet natototry Madagasikara sy ny république centrafricaine zany dia misy fandaram-potoana natao ary ny étape voalohany amin'izany fandaram-potoana izany dia ho tsaraina amin'ny fanatanterahana azy amin'le réunion extraordinaire atao an'ny Mali zany amin'ny volana novembre. Inona ny tena fototry zany projet zany? Ny fototry le projet dia tsy inona fa ny fanaovana mutualisation ny fananana ny hay ohatra hoe fiaramanidina, ohatra ny pilote, ohatra ihany koa ny fahafahana manao l'usine amin'ireny le fiaramanidina ireny amora an'le coût de production zany sy amora ihany koa ny prix an'le billet. Isy création na société de l'usine zany ety Afrika koa fantatsika fa société de l'usine ndreo dia ny firenena matanjaka daholo manana an'izy zay zany no tetika sipaika koa apetraka akoatran'izay a dia hoe ny pilote kio a dia avola ary ny compagnie nationale misy ihany fa ny compagnie nationale io zany a dia fandamina amin'ny fanatanterahana an'le trafique fotsiny fa ny fiaramanidina dia le société de l'usine no anofana azy. Ny pilote kio a dia isy société atsangana koa zay hitantana ny pilote sy andafitra sy andamina n'ireny pilote ireny dia amin'izay fotoana zay a miakatra ny isan'ny fiaramanidina ampiasaina, miakatra ny isan'ny pilote ampiasaina ihany koa ary indrindrindrindra mba ahafahana mametraka ambony hatrany foana ny niveau de sécurité sy ny niveau de sûreté mikasika an'izany le famezivezena anabakabaka izany. Ohatran'izay zany mikasika an'io le projet IO2A io zay le raha nanandrafitra tamin'ireo le technicien teo anivon'ny asekina ihany koa fa iny ao anatin'izany i Maurice Rajofetra zao malagasy zay isan'ny DG amin'ny asekina voalohany. Ao anatin'izany koa ia Jean Dro zay isan'ny président conseil d'administration amin'ny asekina tamin'ny fotoanandro. Ao anatin'izany koa monsieur Mboko zay anisan'ny mpiasa tao anivon'ny asekina. Maro tamin'izy ireo no ny famometanana zany nanampy ny technicianina malagasy centrafricaine namolavola zany projet zany zay opetraka tsy voela zany ahafahana mama an'ireo olana maro samihafa mikasika ny famezivezena nabakabaka eto Madagasikara. Ny lahadipika fahaefatra zay tiana hozarana amintsika dia ny fanapahan-kevitra ny raisiny zay le fivorina fahasivy amin'ny dimampolo zay amin'ny hoe aiza ny toerana anaovana ny fivorina fahaenimpolo amin'ny heritaona zany amin'ny volana jolay 7 sy 2010 dia mahafaly mizaran'izay amintsika fa dia ny kenin'ireo le firenena rehetra ny voly natao ny anatanterahana an'izany fionana fahaenimpolo ny réunion ny comité des ministres nasikina izany aty Madagasikara amin'ny taona 17 sy 2010 zay ankalazana koa zany ny fahaenimpolo taona nananganana an'izany asekina izany. Raha raisitsika izany tarin-javatra zany dia inona ny mampahaviza-danja azy? Mampahaviza-danja azy dia satria itsika tamin'ity taona ity dia tafavoaka tao amin'le annexe B
izany a fanekena ny andraisan'ny Madagasikara ny fiorana tampony leniniste zay misahana ny asaikina zany amin'ny fankalazana zany fahaenipolo izany dia isan'ny mari-pakasitahana ny firenetsika sy fametrahana ny Madagasikara ho modely amin'ny resaka hoe fitantanana an'izany sécurité sy sûreté aérienne zany ary ny aviation civile eto Madagasikara dia nisan'ny natao modely tao tamin'ny ady hevitra natao satria vitsy ho an'ny firenena tafavoaka an'ireo blacklist ataon'ny firenena Europeana tao. Anankiroa hatramin'izao zao tafavoaka dia Mauritania sy Madagasikara. Misy lanjany zany ho any Afrique francophone izay lenapahatsika mivoaka teo anivon'ny blacklist annexe B zay fa indrindrindrindra ihany koa dia azo raisina ho fandrisika ho antsika malagasy amin'ny anoizana an'ireo le ezaka rehetrarehetra atao amin'izao fotoan'izao eo amin'ny lafiny secteur aérien. Misy ezaka be dehibe ataontsika malagasy amin'izao fotoan'izao. Ohatra amin'izany miditsika amin'ny fametrahana tetika sipaka vaovao mba ahafahantsika mitady famatsim-bola anavozana an'ireny infrastructure aéroportuaire antsika ireny. Hitanareo zao ny amin'izao fotoan'izao ny Etsivato sy Orosbe. Misy ny fifanarahana les 3P nametrahana les consortium ADP, Bouygues, Meridian zay amatsy vola sy tantana ny aéroport ny Vato sy ny aéroport ny Nosbe ary apakatra ny capacité d'accueil an'izany aéroport izany ifaninana amin'ireo le aéroport international misy aty amin'ny faritra misy atsika amin'izao fotoan'izao. Hitantsika tsara fa anisan'ny malaza be aty amintsika aty ny aéroport Maurice zao ohatra, ny aéroport La Réunion Gilo, atsy Afrika Atsimo izy misy an'ny Durban, misy an'ny Jobo, misy an'ny Pretoria, matanjaka be daholo zany. Kenya misy an'ny Nairobi, anankiray ngeza be zany, Addis Abeba, any Éthiopie. Rehefa totosa soamantsara ireo le fandaharam-potoana sy fandaharan'asa atao ho an'ny aéroport ny Ivato sy Nosbe dia hifaninana amin'ireny ny firenetsika. Akoatran'izay dia ny fametrahana an'izany tetika sipaka vaovao zany amin'le 3P zay anisan'ny matimatesa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao tany amin'ny filorana Mapiana dia manova ihany koa ary mikitika ny sata mifehan'ireo zay opérateur miasa amin'ireny infrastructure aéroportuaire, plateforme aéroportuaire reny. Raisitsika zao ny ADEMA tsy maintsy misy fanavozana ny statuan'ny ADEMA satria ny ADEMA amin'izao fotoan'izao rehefa nitsoahana teo am-pelantanana ny fitantanana ny Vato sy Nosbe dia nomena azy kosa ny fitantanana an'ireo aéroport 420 eto Madagasikara. Mitaky fivana saty zany ary mitaky ihany koa ny fametrahana ny sata vaovao an'ny ADEMA hitovy amin'ny zavatra tinady amin'izao fotoan'izao raha mikasika ny trafic ny passager, ny trafic de fret eto Madagasikara akoato. Dikan'izany na ho an'ny ACM, na ho an'ny ADEMA, na ho an'ny ireo ny opérateur rehetrarehetra miasa amin'ireny plateforme aéroportuaire reny dia isy aloha voalohany indrindra ny fitadiavana famatsim-bola hiatrehana an'izany modernisation zany. Fa akoatran'izay dia isy ihany koa ny asa zay ho ateraka zany fiovana saty zany. Isy asa maromaro ary zay ny anasana ny tanora malagasy amin'izao fotoan'izao hoe hiatrika an'izany asa vaovao izany satria lazakeo anareo ohatra fotsiny hoe ho an'ny ACM zao dia efa misy ny plan de recrutement na ressources humaines vaovao hoe inspecteur sy contrôleur ny secteur aérien zay mandritra ny 5 taona misy eo amin'ny 10 mahery isa-taona eo no takiny zany paray zavatra zany.
formation en inspecteur aérien sy ny contrôleur aérien minimum roa taona formation spécialisée amin'izany. Ohatran'izany ny adema koa zany amin'ny gestion de l'aéroport hoe mila an'le manajera vaovao reny aéroport eto Madagasikara reny. Maro zany ny asa hotelaka zany, maro ihany koa nefany ny filana amin'ny famatsim-bola izay hidirana amin'le resaka toapé mba ahafahantsika zany miatrika an'ireo ny faninanana mikasika an'izany ho fitombon'ny tsenan'ny fifamezivezena anabakabaka aty Afrika amin'ny fotoana. Endrika anankiray fotsiny zay resahako antsika izay fa afaka hidirana amin'ny antsipriana zany rehefa hoe afaka hidirana izay mety ho fanontaniana manitidika anareo mikasika an'ireo le sous-secteur hafa na ny sous-secteur maritime zany, sous-secteur fluvial zany, sous-secteur terrestre zany, sous-secteur ferroviaire. Dia mbola mamerina ny fakasitrahana sy ny fisaorana antsika rehetrarehetra izay nanaiky ny fanasana nataon'ny ministèren'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Androany Maraina nafana naneladelatra anjany vaovao izay manamafy ny firoson Madagasikara hatrany amin'ny fanatrarana ny tandrona napetraky ny filoham-pirenena tamin'ny vina napetraka hoe Madagasikara mahomby, Madagasikara mamboso. Fa irery avatsika ny fanahintsika teknisianina malagasy izay afaka namoaka ny firenentsika atao anatin'izany blacklist européen zany, reharehantsika zany. Ary anisan'ny success story ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Makasitraka makatelo anareo.